Ny fitetezam-paritra izay tanterahany pasteur Mayol ary tao amin'ny renivohitra Betsimisaraka no nisafidiany tamin'ity indray mitoraka ity nisy moa ny fitaoam-bavaka goavana no tanterahany teo anivon'ny fiangonana Apokalipsy tany toerana. Tamin'ny fomba makotrokotroka no nitsenan'ny pony Tomasina ny fahatongavan'ny pastera Mayol tany an-toerana ny alarobia lasa teo. Mpino sy vahoaka marobe sy vily sy miaramila no tonga nitsena azy teny am-patongavana ary nisy ny filaharam-be izay no tanterahan'izy ireo namakivaky ity renivohitry Betsimisaraka ity.